Marahabatsika rehetra tonga soety amin'ny vaovao malagasy. Atsika androany ny resaka mombamomba ity raha mahakasika ny firenenantsika ity, zay nataontsika hoe dirikabo. Nanahevitra moa ikoto ilay Matsiamba hoe ny olona ataona rajoelina hitazona ny poste avo indrindra mitondra antsika gasy de zareo reo dia vadina vazaha daholo, nationalité vazaha daholo. Ny critère hafa ifidianan'le ry azy koa de sipa manja daholo. Revina olona tsy matotra nampiasain'ity tondran'le ry nitandazana. Tena hita sy tsapa mankehitriny fa tena tsy hay hoe ahoana marina moa ity fitondrana ity, satria ny tale kabinetra ny faniby teo de tsy nahatra daholy fa mamborana de niala, ary marina ny teneniko teo somary manjamanja daholy ary somary malamalama volo, ary azo lazaina tsika tenena hoe mbola tanora. Izy ireo raha tena marina ohatrany hoe kinamanamany kolikoly, zay ihany no fahitavana azy io. Fijerena ny fitondrana ity aloha resaka kinamanamana nataony ministra, resaka kinamanamana natao sekretera ny mpanjakana, resaka kinamanamana atao dirikabo na hoe tale kabinetra ny fiadian'ny repoblika zao. Teo zao ny fandimidimy teo ibao miavotsy vahinala raha harinirina tamin'ny 5 avril 2022. Teo koa zao ny tale kabinetra ny fidian'ny repoblika ny fandimy teo Stéphanie Delmotte tamin'ny 20 janvier 2019 17 septembre 2019. Zany hoe tsy ampy taona ray akory de fa miala zao ny tale general anankiray. Nisy ihany koa ny tale kabinetra ny fidian'ny repoblika Lova Ranoromaro tamin'ny 17 septembre izy voatendry, ary 5 avril 2022 izy no niala. 17 septembre 2019 izy teo. Isy ihany koa ny tale kabinetra manaraka fiadian'ny repoblika ny fandimy teo de Romy Vosy Andrianarisoa tamin'ny voalohan'ny volana mars 2023 izy teo, ary 14 aogostos na août 2023 izy no niala. Zany hoe tsy ampy firy mois akory, tsy ampy taona ray akory de fa miala ny fitondram-pandrakana. Zany hoe raha tao ambany tokana, raha ohatra ny fitondram-pandrakana filohan'ny Andry Rajoelina ty mitady dirikabo vaovao, dia voalohany zany dia vehivavy misimisy endrika, tsy mbola rodana, fotsy fiodirana, tsotra volo, manana nationalité vazaha, fa indrindra ny ataontsika hoe mirole R. Zany hoe rehefa ianao zany beriberika mirole R de automatique zany ianao voaray avy hatrany hanao ny tale kabinetra ny fiadinan'ny repoblika. Izay no ataontsika hoe vaovao tena mampalahelo ary tena tomboka vakivaky mahamenatra zany hoy ny fomba fiteny. Tena tsy hita zay ho tenenina satria fitondrana mafia, fitondrana avolenta izay tena faran'izay be kolikoly indrindra tamin'ny fandimby, tamin'ny fitondrana ny fandimby nanomboka tamin'ny repoblika voalohany jusque zao ty. 80 taona zay tsy nihita tamin'ny 80 taona, satria zao raha nataontsika hoe nisy kolikoly aza teo nisy kolikoly aza teo fitondrana fa tsy nivoaka fomba ofisialy karaha zao, na hoe tsy nihita taritsy tany ampitan-dranomasina ity nefa efa toka mipotra amin'ny tendany, ohatrany hoe any Europa zany, any Afrique du Sud, any Seychelles, any La Réunion, any Maurice, any aiza koa Singapour. Ina moa zany ny volamena, ny harem-pirenena, bois de rose any Chine tamin'ny fitondrana filoha Andry Rajoelina. Tsy midika zany hoe manaratsy fa mitantara ny zava-misy tanteraka. Zany tsy miforoporono. Hitanao atsika zao miseho amin'ny social media, mandeha amin'ny vaovao, mandeha amin'ny gazety, tsy mpanohitra no mamorona zany ary tsy mpomba fanjakana no manorona zany, fa zavatra tratra ambody omby, zavatra tratra ambody omby. Tsy tsika ihany azy no mahatratra anazy. Zany hoe ny antsika zany misy kolikoly avolenta de alefa, misy zany le izy fa alefatsika satria tsika mahazo vola. Ny polisy, ny gendarme, ny mpiambina mahazo vola, nefa kosa tratra izy rehefa any ivelany. Zany ve tsy mahamenatra atsika malagasy, zany ve tsy mahamenatra atsika, ka izany mitaky fahatongava saina an'olom-pirenena tsy irairay avy, tsy midika hoe amena ho avy zao ny fifidianana, omena t-shirt
mena vola 50 000 na 10 000 de iny andeha anao mifidy hiatra mandritra ny 5 taona manaraka indray ve moa ve tianao ny hiatra mandritra ny 5 taona manaraka indray ve jereo ny fiainanam-bahoaka jereo ny sécurité fandiam-pahalemana etseroa volo olona ny zavatra kely ohatra hoe angalatra koho ihany ianao famonoana olona mangalatra voro ianao fa hamonoana olona fa indrindra vokatra hoe mangalatra voamaina ianao famonoana olona misy aza tsy resaka sakafo na voamaina fa na ianao tsy manao dro fialonana ihany fa vonoana tanareo amizay zay le favoany saina efa tsisy fanantenana tsony ny gasy raha mbola izao no mitohy efa tsy fahadimy farany tsony angamba efa moins 5 atsika zao moa fahadimy de mety hoe moins lasa milatsaka anatin'ny lavaka ka izany mitaky fahatonga saina antsika malagasy rehetrarehetra tompoko tsy sidiran'ny mpanohitra zany tsy sidiran'ny mpanohana zany fa zavatra efa mitoka mitendana zao zavatra efa hita taratra efa mazava zao fa hoe fitondram-panjakana ty de tsy afaka de ataotsika misy mahazo tombotsoa zany ianareo mila tonga saina ianareo fa be kolikoly misy mafia ity fitondrana ty ka mitaky atsika tonga saina zay no masaka azo aroso androany ka misaotra atsika ny heno hatramin'ny farany makasitraka tompoko lahy makalay tompoko vavy